Mbola vaoronjato ao anatin'ny fitonjato amin'izao fotoan'izao ireo mpandrara amin'ny orinasa tserasera izay nandefa ny taratasy ny antotanisa momba ny pilôna, ny relais, ny antenne OMA, eo koa ny fandoavana hetra izany. Mbola vitsy koa ireo nandony taxe de séjour ho an'ny mampiasa efitrano fandraisam-bahiny. Manoloana izany indrindra dia misy ny fanazavana sy fanentanana hoentin'ny chef de service de la relation avec des institutions financières eto anivon'ny commune Antananarivo Renivohitra, Rakotoarso Andry. Ho fampiarana ny lalàna 2014-020 sy ny loi de finance tamin'ity taona 17 ity dia ny commune urbaine Antananarivo dia voadidin'ny lalàna zany aka ny taxe amin'ny pilôna, ny mât ary ny antenne relais eto anivon'ny Antananarivo. Amin'izany indrindra dia tokony anatitra ireo atotanisa sy atotan-kevitra isika opérateur, izany hoe ny société de communication sy ny société audiovisuelle izay manana ireny fitaovana ireny, ny antenne, ny pilôna, ny mât ary ny relais zany na eny amin'ny tafotrano na amin'ny tany ary na eo amin'ny tany mpanjakana na amin'ny tanin'olona tsotra zany dia manatitra an'izay atotan-taratasy atotanisa izay ao amin'ny biraon'ny DMR na ny direction de la mobilisation des ressources amin'ny commune urbaine Antananarivo eto amin'ny stade Mahamasina zany misy ny birao alohan'ny 15 ny volana oktobra ho avy zao satria izay no anatin'ny lalàna. Aterina amin'izany ny isan'ireo matériel, ny toerana misy azy ary ny caractéristique zany mombamomba ara-teknika ireo matériel ireo. Tsy ahivina ihany koa fa tokony apetraka ao ihany koa ny daty nanaovana ny installation de matériel ireo ary ny référence fiscale ny entreprise misy atsika tsirairay avy. Izany rehetra izany moa zany dia entina anatevenana les bases de données izay tazomin'ny commune amin'izao fotoana izao, base de données localisable izy io, ahafantarana hoe aiza ny misy anareo, aiza ny misy ny matériel apetrakareo. Dia amin'izay 15 octobre izay ihany koa no faran'ny fandoavana ny hetra isa-taona io hetra io taxe annuel ho amin'le pilôna, ny mât ary ny antenne sy ny relais. Ampitsahivana ihany koa ho an'ny taxe de séjour izay misy atsika mpandray vahiny na ny hôtel, ny site d'hébergement zany eto amin'ny tanàna Antananarivo fa alohan'ny fahafolon'ny volana hitsahana no tsy maintsy anefana izany taxe izany, taxe mensuelle izy sy tondrana ny base de données ihany koa aty amin'ny direction de mobilisation des ressources eny amin'ny birao eny Tsimbazaza. Dia manentana antsika zany andony hetra sy ny mifanaraka amin'izany indrindrandrindra moa ny base de données sy ny atotan-kevitra sy atotanisa any amintsika rehetrarehetra any ho fanatsarana ny tanàna.